kely no ananana afahana mamokatra dia tsy hanina fotsiny tsika amin'ilay hoe fambolena mandritra fotoam-pahavaratra. Fahitantsika maly moa zany dia nanomboka ny fampiofanana an'ireo mpampiofana mahakasika an'ity tetikasa mpifono voja izay arahan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ity. Tsy aivina moa fa vokatry ny fifanaraha-piaramiasa izay nosoniavin'ny minisitra Rotota izao ataontsika izao. Ankoatran'ny fampianarana izay natao tany an-dakilasy moa zany ho an'ireo mpampiofana ireo dia tonga ety Antsatsika androany mba hanao fampiarana. Efa voarefy moa zany ny tany anaovana an'ilay izy ary ireo mpiofana ihany no mandray an-tanana ny asa rehetra izay atao mba ahafahan'izy ireo mahazo ny traikefa ilaina rehetra miaraka amin'ireo mpampiofana ka ahafahan'ny zareo ihany koa zany mampita an'izany fiofanana zany any amin'ny mpianatra sy any amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa satria tsy ny mpianatra rery moa no kendrena amin'izy ity omena an'izay fiofanana izay mahakasika ny teknika mpifono voja fa eo ihany koa ny ray aman-dren'ny mpianatra izay hamboly ho an'ireo zanany ka mpianatra efa mba tsara sakafo zany no makany ampianarana ary ny any amin'ny toeram-pianarana ihany koa moa zany asiana toeram-pambolena ihany koa ka anatratrarana n'ilay fahavitantena ny ara-tsakafo any an-tsekoly zany ka tsy hitsokan-daharana ny mpianatra fa mba havita hatramin'ny faran'ny fianarana izay ataony. Izay moa ny tanjony. Sehatry ny sekoly aloha zany no iarahantsika eto zao androany fa ity teknika ity zany dia aparitaka amina sehatra hafa ihany koa. Anisan'izany moa zany ny fambolena na ny famokarana tantanam-pianakaviana any amin'ny distrika tsirairay avy eto Madagasikara. Anisan'izany ihany koa ny fonja mamokatra izay ametrahana an'izy ity ihany koa sy ny sehatra tsy miankina ihany koa moa zany dia iarahana miasa amin'ny fanapariahana an'ity teknika mpifono voja ity. Vina ministera zany dia ny anaparitaka an'io teknika izay hita fa mahomby io ary ny anatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny tokantrano malagasy amin'ny sehatra eo amin'ny fambolena sy fiompiana.